Maro dia maro tamin'ny mpanaraka ny raharaham-pirenena no nanome tehaka sy nankasitraka ny fampiasan'ny filoham-panjakana ny kolonel Mikael Randrianirina ny teny gasy, izay tao anatiny ity resakadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny France 24 ity. Effectivement, le président Emmanuel Macron était intervenu avec moi au téléphone la semaine dernière. Nous avons échangé sur la situation à Madagascar. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises sur la table. Et lorsqu'on parle souvent de l'ouverture de Madagascar avec les relations internationales, et c'est donc pour le bien du peuple malgache, et c'est très important pour les Malgaches de recevoir des aides. Et donc, nous avons accepté les aides. Nous ne refusons pas la collaboration avec d'autres pays. Nous sommes prêts à collaborer avec d'autres pays. Efa tsy misy mahafantatra intsony moa raha tena mpanaraka ny raharaham-pirenena fa efa nilaza foana ny kolonel Mikael Randrianirina fa amerina ny lanjan'ny teny gasy izy, indrindra eo amin'ny sehatry ny fampianarana satria efa latsa-danja izany amin'izao fotoana izao ary lasa ny teny frantsay indray no entina mampita fahalalana eny an-tsekoly. Mbola mizarazara koa nefa ny hevitry ny olona mahakasika an'iny fa tsy ihany aloha ny resantsika androany fa manoloana ny fampiasan'ny filoham-panjakana ny teny gasy iny dia nivoaka tamin'ny fahanginana amin'izay Kotlila Maitsoambo na dia efa tamin'ny herinandro nalaza be ny resaka iny. Be dia be tsy inona no nitoraka voninkazo an'i kolonel Mikael Randrianirina tamin'ny fotoana iny fa raha ny hevitry Kotlila Maitsoambo kosa dia tsy misy tokony ahababo antsika vahoaka malagasy mihitsy ireny fihetsika ireny. Dia mora babo ary raha malagasy. Nahitany Mikaela ny teny gasy mamaly ny manao gazety frantsay dia maty samy tena olona mijoro amin'ny mamalagasy azy manandratra ny mamalagasy ianao zany tsy zaratsy tenenao zany mahoraka era ny tanytany tonga dia nahazo point be i Mikaela fa hoe ny teny gasy zany dia tena hoe mbola tsy ary nisy tanatin'ny enimpolo taona makatsy makaroa tsy zany dia zay ihany le mahafatifatinareo ohatra anao matimaty amin'ny olona bogosy ohatran'le mpianatra amin'ny lycée le gasy zany matimaty lolo amina geste technique zay zao Iany Rajoelina dia novana le hoe tsy atao malgasy tsony fa le peuple malagasy dia maty tamin'ny Iany Rajoelina dia ambale ohatran'ireny inona moa zany zay sipa vao manao ankizy kely vao manao sipa dia to dia maty lona amin'ny zavatra tsisy dikany. Marina eto fa tena nahazo toraka voninkazo maro be marina tokoa ny filoham-panjakana tao aorianan'iny interview iny. Maro no nilaza fa tena tia tanindrazana tokoa ny kolonel Mikael Randrianirina rehefa tsy nampiasa ny teny vahiny fa nampiasa ny teny gasy rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety frantsay. Hitantsika izany amin'ny fanehoan-kevitra maro be any amin'ny tambazotra-tserasera any. Fa ho an'ny Kotlila Maitsoambo kosa nefa dia hafa mihitsy ny azy ny fomba fijeriny manoloana ny resaka nalaza be tamin'ny herinandro iny. Raha ny hevitry Kotlila Maitsoambo mantsy dia ny tsy fahafehezana teny frantsay no mahatonga azy ny teny gasy fa tsy hoe fitiava-tanindrazana izany. Nanaiky aloha ikoto fa miteny frantsay izy fa kosa tsy mahafeny teny frantsay ara-dalàna hoy izy. Ary tsy midika fitava-tanindrazana koa ny fitenenany gasy tamin'ny mpanao gazety frantsay. Raha tena tia tanindrazana marina izy dia tsy tokony ho tafaporitsaka hoy izy, tsy tokony tafaporitsaka nampiany frantsay ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina ary tsy tokony fampiraraha amin'ny la frantsay ihany koa izy hoe hitantana ny fifidianana manaraka eo. Tsy mba mijery ny fahaleovan-tena malagasy mihitsy kolonel Mikael Randrianirina hoy Kotlila Maitsoambo. Interpréter fa maninona moa i Mikaela no mamaly ny mpanao gazety vahiny amin'ny teny gasy satria voalohany tsy voafehy ny teny frantsay. Miteny izy fa tsotra ireny no hoe miteny frantsay tena hoe ara-dalàna zany zay ray zay ny miantona anaovana an'iny. Ka raha koa miteny gasy izy tsy voatery hoe fitiava-tanindrazana zay gilenareo
amin'ny teny gasy de fitiavan-tanindrazana tsy saotra zany. Ty tanindrazana ve izy de criminel ohatrany André Rajoelina zao no alefa aporitsaka fa mifanaraka amin'ny la France. Io izy de fampiantso amin'ny la France de la France no fidiny ina moa zany hitantana amin'ny fifidianana. Zay le olona ty tanindrazana. Tsy mijery hoe fahaleovan-tena malagasy hoe fa mba mahaleo tena, mba mila fahaleovan-tena malagasy fa efa roa taonjatana roa na teo amin'ny frantsay zay de zao vodiny am'izao tontolo zao fatritran'olona ny malagasy am'izao fotoana zao. De zao ny fotoana mba ahafahana hoe mitady zany fahaleovan-tena zany. Ny Afrika Ray Manontolo efa nandaka la France daholy. Averiko ihany farany. Izy moa Mali, Burkina Faso, Tchad, Gabon, Niger nandaka la France daholy. Madagasikara rery no tsy maleo tena am'izao fotoana zao. De zao ny fotoana zany hoe ahafahana manova rafitra sy ahafahana mandaka la France sy manenjika ny karana mpanao kolokolo. De ina ny ataony eo? Da aza matina zavatra tsisy dikany zany. Ankoatran'ny resaka hoe teny gasy iny ihany koa de resaka tsisy votoantony no nataon'ny filoham-panjakana tao amin'ny France 24 ho iatrany Kotlila Maitsoambo ary mihodinkodina ny valiteniny. Noho izany de tsisy tokony ahababo ny vahoaka malagasy tamin'iny mihitsy fa bado loatra ny vahoaka malagasy hoy izy. De ankoatr'izany izy io tsy le hoe miteny gasy izy na miteny frantsay na miteny inona ny important fa inona ny zavatra votoatin'ny zavatra teneniny tamin'ny interview iny. Ny votoatin'ny zavatra teneniny tamin'ny interview iny de tsisy votoatiny. Zay fanontany napetraky ny mpanao gazety frantsay rehetraretra de mihodiny izy. Eo ampieritriretana efa manao mihitsy ho hitanareo ao. Tsisy mihitsy zavatra concret zao. Manontany le mpanao gazety frantsay hoe ahoana ina moa zany mbola mitaky nire-pasy ve nareo? De zany ve de sarotra be? Zany ve de sarotra be zany fantanina zany hoe mbola mila ve nareo? Milaza fotsiny mila na tsy mila. De zay fa tsy hoe misy mpanaovana ino zany. Tsy haiko tsony zavatra en'le fa makaleo be France. De tsika matin'olona satria tena miteny gasy isa ny journaliste bady loatra vendrina loatra nareo de azo amidy. Fantatrareo moa fa karana reo miara-miasa amin'ny Mikaela. I zavatra ataony Mikaela ve manenjika karana manao kolokolo? Tsy zavatra ataony karana daholo manodidina anazy eo. De matin'olona leo miteny gasy. Tsy hainy le miteny frantsay ny tena marina. Tsy hainy de ody miteny ihany izy fa raha ina moa zany raha zay fitiavan-tanindrazana zany tsy tombotsoany manokana jereny sy ny akamany rehetra. Tombotsoany karana ny ataony eo. De mila frantsay izy ahafahany amin'ny tombotsoany manokana. Raha misy lina te hijery moa hoe ohatrany ahoana zany colonel Mikael zany rehefa miteny frantsay de toy ity amin'ny vidéo zay nalaina tamin'ny BBC ity zany. À mon avis, il a fait ça, il a fait le discours en dehors du territoire. Moi, je ne pense pas que ce discours existe. On ne considère même pas ce discours, c'est ça. Je pense qu'on est dans un pays où règne actuellement un chaos. Un chaos parce qu'il n'y a pas de président. Lui, il est parti à l'étranger. Il n'y a pas de président du Sénat parce qu'ils ont limogé le dernier président du Sénat. Nous avons un Premier ministre qui n'a pas de gouvernement. Donc, qui dirige le pays? Moi-même, je me pose la question. On est dans un chaos total. Là. Je ne sais pas qui dirige le pays. Nous avons un chef d'état-major général de l'armée malagasy qui vient d'être nommé il y a 2 jours ou 3 jours. Et il y a aussi le ministre des Forces armées qui est encore là et qui travaille encore. Nous avons les deux là comme chef. Zay indray ary ny mahakasika an'iny vidéo iny samy amin'ny fijeriny olona fa zay zany ny fijerin'ny Kotlila Maitsoambo azy. Mankasitraka anao hatrany nanaraka ny vidéo, azadiny ny misabone amin'ny chaîne Roa Telo sy manao j'aime an'ity vidéo ty de amin'ny manaraka indray.